Falomerabantsika tsirairay avy indray tsy ity sabata maraina faharoa ny volana novambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fiandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Lohandirantsika ny hamofonana an'io dia hivavakisika. Ianay tsara indrisan-danitra atolotra ianao ny tera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotroanao izay fa mbola nomena tombontsoa lehibe indray dia ny ahafahanay mandray ny fahasoavanao amin'ity maraina ity. Gataka aminao mba hampitombo ny finoana hatrany ka hanana antoka tokoa izay satria efa miaraka aminao ary aoka ianao loha laharana hatrany amin'izay rehetra ataonay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe Kristy ohatra iray tonga lafatra ho an'ny rehetra. Nalaina amin'ny Lioka toko faharoa andiny faharoa amby dimapolo manao hoe ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Efa lavo ny olombelona, simba ny foronana izy ary ny ena ny herany noho ny tsy fankatoavany ka manjary tsy misy azo antenaina afa-tsy ny fahoriana sy ny fahatezerana amin'ny rehetra. Nanoritra lalana hialana amin'izany anefa Andriamanitra ary hoy izy amin'ny olona rehetra hoe koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo. I Kristy no modelintsika. Tonga teto tany izy ary nandalo tamin'ireo dingana samy hafa amin'ny fanandraman'ny olombelona. Tsy nisy toerana ho an'ny fahotana teo amin'ny fiainany. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba azy manao hoe ary ny zaza nitomboka ny ahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Tsy niaina mba hanao an'izay mahafinaritra ny tena ny mpamonjy, niatrika fizan-toetra, niatrika fakapanahy isan'andro izy, nefa tsy mba resy, tsy mba kivy ihany koa. Nanam-paharetana sy fifaliana mandrakariva izy ary ireo ory dia niara-pahazo toy ny mpitondra hafatra, mitory fiainana sy fiadanana ary fahasalamana. Izao ny teny fikasan'Andriamanitra manao hoe ho masina ianareo satria masina aho. Fanehoana taratra ny voninahitr'Andriamanitra ny fahamasinana. Tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra nefa isika mba nehoantsika taratra an'izany voninahitra izany. Tsy maintsy sorona tsy eo am-po sy ao an-tsaina izay rehetra mitarika ho amin'ny ratsy ary tsy maintsy mamaky sy mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny fandriana lalina ny ahazo era-ra-panahy avy amin'izany isika. Ny fanamasinana antsika ny tanjon'Andriamanitra ho amin'izay ataony amintsika rehetra. Hatry ny fahagola manko no ny fitianany antsika mba ho masina isika. Io Kristy manao hoe fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Moa ve sitraponao koa ny amin'ny fanarahana ny fanirianao sy ny foronanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Ny fiainana, ny fiainan'ny mpamonjy, ny fandresena, ny faniriana feno fitiavan-tena, ny fahatanterahana amin'ny keri-po sy amin'ny mpifaliana no adidintsika amin'Andriamanitra sy ireo manodidina antsika. Izany no mahatonga antsika hihoatra noho ny mpandresy, izany no manomana antsika ihany koa mba hijoro eo anoloan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe, tsy misy pentina na fiketronana. Dia irina tokoa n'izany fahatongavana lafatra ny Kristy izany, izay Kristy izay mitoetra ao anatintsika ahatonga antsika hanana ny fahamasinana sy ny fahatanterahana rehetra. Amen. Ianay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Aoka ho tsapanay hatrany fa noho ny amin'ny fitiavanao anay no nahatongavanao eto ary noho ny aminay ihany koa no mbola maheto anao ankehitriny. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hitoetra aminay mandrakariva ka hitari-dalananay sy hankahery anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.